Mazava ho azy fa rehefa mandeha izay ny sary famantarana iny dia panisy ny alika no arahinao atao anatin'ny bonjournaux. Tamin'ny heriny anio isika dia niresaka mombamomba ny Maître Bernard ho tohizantsika amin'ny mahakasika ny bary kosa ary ny fiarahana anio atao anatin'ny fandaharana. Ka dia manasanao ary izahay hanaraka ny toy ny resadresaka e. Manao ahoana ny tantaran'izy ity, toetra, zavatra tiany, zavatra tsy tiany. Bary zany a bandy tena milamina izy, tena tsara saina izy, calme izy, fa ny tsy zakany bary fotsiny a dia le excitena. Misy mi-excité be loatra azy dia manao sommation elaela eo izy, ka raha ohatra hoe tena mbola mitohy lava be l'excitation dia asehony amin'izay mahabary azy. Ohatrany ahoana le hoe manexcité anazy, ohatra zao manambanambana amin'ny vato reny ve zay zany zao hita hoe io ianao dia manambana, fa ohatra zany ataontsika hoe atao ambadika zao misy mpanao trano ohatra dia mikapoka foana dia mipotra eo mikapoka dia iny a dia efa tsy zakany tsy maintsy manao sommation izy farany, maintsy mivovoa izy hoe mialana reo eo fa manelingelina anay ohatr'izay. ohatrany ahoana indray nefa ny zavatra tena tiany ankoatran'ilay hoe safosafoana. Tena tia mibary a dia le misangy ela be, misangy a dia milelaka ny tarehy, zay zany tena fafinaretany zay, zay tena fafinaretany bary dia ny mandeha lavitra, ohatra hoe mandeha 1 kilomètre na 800 mètre dia mijanona izy makaina, dia vao elaela anao makaina dia efa tezitra izy raha tsy mandeha indray, zay tena tia. Efa nentinareo nanao randonnée zany izy ty? Efa nandeha tany Ambatobe, tany Ambatobe zay efa nanao randonnée a, fa ankoatran'izay teto tanàna, zay efa nandeha lavitra, efa niainga teto Ambohinambo a, nakeny club nautique Ivato, dia efa nanao tour ndray mandeha an'ity commune aty koa zay niaraka, zay efatra zany, zay sisy dia Ramsesy Totosy. Dia ahoana fahitanao azy, mba matanjaka manana endurance ihany ve bary? Tena manana endurance bary. Io zany raha jerevantsika amin'izao zao hoe alika be, fa rehefa tena miasa io a tsy arakaraka eo be io fa tena manana endurance izy. Matetika ny olona ny teny hoe ny boribolina tsy dia azo ampianarina ataky loatra, ino ny anton'izay? Antony anankiroa, voalohany a ny fifehezana ny atakin'ny boribolina dia sarotra rehefa tena tafavoaka izay agressivité zay, tena sarotra. Faharoa izy alika lehibe, ka raha amin'ny fotoana izay isian'ny loza zany a dia ho sarotra aminao mamarana an'ilay loza na manapaka an'ilay loza noho izay habeany izay. Fa ny alika dia efa nataon'Andriamanitra hoe afaka mampiasa ny fitaovana ananan'io, zany hoe ny vavany zany a hanekerany amin'ny fotoana rehetra, ka raha mbola ampianao indray izay a izy efa lehibe rahateo a dia tena sarotra. Ohatran'ny olona hoe saripo ny olona saripo zany dia tsy ezahana hoe tairina ho tezitra, fa ny olona mora teneninao izy mety, fa ny alika rehefa ao anaty fahatezerana indrindrandrindra miboera ela be izy vao mitony. Izy nefa ny ve mba azo tenenina ihany, mba sociable ihany amin'ny olona na amin'ny biby rehetra atao tanàna ato? Tena azo tenenina, tena sociable. Raha tsy tantara aminao fotsiny a indray mandeha zay voaka teto dia nakany any an-tsena madama dia any anaty tsena ny Antarantamaty zay a, ao amin'ny shoprite, efa vadiny shoprite eo izy miandry anay miantsena, mandalo daholo ny olona misafosafo azy, tsisy problème. Fa nisy fotoana koa nefa nisy namako anankiray a zay mpanao sangisangy mahery, sitona ny sakosiko dia efa natosiko bary koa. Manosika izy? Natosiny, fa dia natosiny niala, satria efa nafantatra zany namako hoe kalma be ilay alika sy ny sisa dia nanao sangy mahery dia zay, ohatr'izay zany. Ankoatran'izay teo amin'ny resaka fanafody sy ny resaka vaksiny ihany koa, manao ahoana ny an'ny bary? Bary zany mbola tsy dia nisy problème goavana be tamin'ny bary hoe narary mafy izy, na reraka be izy, na nandoha be, mbola tsy dia nisy problème be loatra, fa alika tena salama izy. Tany amin'izy mbola kely ihany somary nitandremana be satria haingana be ilay fitombon'ilay poids dia natahorana tsy hazaka ilay membre, fa rehefa niakatra teo amin'ny 10 mois teo izy a dia ohatrany alika rehetra milamina be. Vaksiny moa dia niazana azoro sy ny vermifuge, natao isam-bolana tamin'izy latsaky 10 mois, rehefa feno 10 mois teo izy a dia isaky ny 3 mois natao ny vermifuge. Bary raha ampiarahana amin'ny ankizy kely tsy atahorana mihitsy? Tsisy problème. Tamin'ny voalohany zalahy mbola 7 mois teo a nisy zafikely Ramsey tonga tato dia mailomailo kely dia ataondry zalahy sangy mahery dia niezahana familiarisena taminy a dia izao efa milamo.
tsy efa fantany hoe membre amin'ny fianakaviana dia efa milama. Ty mba misy fantaniana manitikitika ihany sy maître eto ampiresana eto raha klasena amin'ny rasana alika rehetrarehetra ambony tany ny boribolina eo amin'ny toerana fafiry eo izy hatsarana sy ny angeza sy ny rehetrarehetra. Zany hoe io manko le classification zay le tsara aloha zany sarotra e satria zay tianao dia tsara fa raha ohatra lahatritsika zany hoe manaikitra ohatra hoe iza ny pression mantaharana dia ohatra hoe any amin'ny larana fahadimy any izy raha hoe tena ao anaty fahatezerana sy amin'ny presy dia any amin'ny larana fahadimy any. Raha le hoe tsara indray a tsara ohatra zao fotsiny zany a dia mety manakaiky fahatelo any izy. Ny antony dia jerevantsika zany hoe raha mihoatra amin'ny vatany manahoana ny habeany lohany, raha mihoatra amin'ny toetrany manahoana izy noho ny habeany, manahoana ny loko sy ny sisa dia raha zany manome note zany dia any amin'ny fahatelo any izy dia hatsarana. Eo amin'ny attaque na défense. Raha ny attaque défense dia eo fahatelo ihany koa izy satria tony alika tony zany a jamais tony mivadika amin'ny olona fa ny olona mivadika ny lohany. Ary izy tena miaro ny tompony a sy ny fananany zay fantany hoe ty ana dia tena arovany. Izy ty manao ahoana indray rehefa milalao miaraka amin'ny alika hafa le brutal be reny ve sa le mandefindefitra kely? Izy aloha ato azo azany hoe chef de meurtre ato. Chef de meurtre. Izy ny dominant zany raha ato. Izy moa zany ny zokony indrindra ihany koa atao tanàna. Mitovy fotoana izy totosy fa izy zany manana toetra raim-pianakaviana kokoa zokony kokoa. Zay mihitsy moa le izy hoe tena chef de meute. Raha miady ery zao ny anankitelo dia tamy izy manasaraka an'ireo eo. Ho anareo any an-trano izay mety hoe liana amin'ny resaka alika dia hoe tia alika somary bebe gabarit arak'izao hitanareo zao tena malefaka ary doa milamina be mihitsy ny boribolina mety misy koa ny efa rasana alika hafa mety tianareo fa eto izay dia mizara aminareo zany hoe fiainan'ny boribolina izany. Hatreo indray ary ny teboka maranantsika ny anio hoe amin'ny aina toy izao indray metoy ny tantara miaraka amin'ny Paris sy Maître Bernard.